Toy izao ndraiky efa nanonteny zaraina zay omena antsika anio. Mordekay ao amin'ny Kristy ianao, tsy manaiky anjaka ny jirariny, araka ny voasoratra amin'ny Estera 7:2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra izay teo ambavadin'ny mpanjaka dia nandohalika sy niankohaka teo anatrehan'ny Hamana. Fa izany no didin'ny mpanjaka. Fa Mordekay kosa tsy mba nety nandohalika sy niankohaka. Na dia te-haka fanenjehana azy zany, araka ny voasoratra ao amin'ny Estera 7:5-9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa hitany Hamana fa Mordekay tsy mba nety nandohalika sy niankohaka teo anatrehany, dia tezitra loatra izy ary nataony Hamana ho zavatra kely loatra ny hanintsy tanana amely amin'ny Mordekay rery ihany fa efa nambara azy ny firenen'i Mordekay, fa dia nitady andrianana ny jiosy rehetra eraky ny fanjakan'ny Aserosy kosa izy dia ny firenen'i Mordekay. Nefa hivoaka mpandresy ianao. Araka amin'ny Estera 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Mordekay jiosy no nanahakaraka ny Aserosy mpanjaka sady nalaza tamin'ny jiosy ka nakasitrahany rahalany maro satria mitady ny hahasoa ny firenena izy sady nilaza fiadanana tamin'ny olona rehetra iray firazanana aminy. Matoki vavaka isika. Kristy ianao no tianay anjaka eto amin'ny firenenay. Misaotra anao hiaro anay satria efa anao ny nosinay. Amen. Mandra-piona tompoko, fiadanana e.